dia ny vehivavy dia natao hikarakara tokantrano fotsiny et c'est tout. Iza no vehivavy hasaha ty androy hanohitra anio a basy no miandry anao hoe resaky menasy mila mahasahy ianao a lehilahy ve izy zay mahazo anazy surtout ve ny vehivavy 20 millions d'ariary ianao ihany no mitarika ny olona hanao kolikoly zaho manambady fazaha dia dikany manambady fazaha zay toko angambaba misy devise fo zay basy no teto amin'ny fotoandro zay manam-paniriagna fiazavata tsy ho possible mihitsy Madagasikara farany mahantra nefa farany be caution indrindra maneran-tany tena mety aminazy zany igny hoe aleo fifidiana be ny tanàna aloha alohan'ny any président no borao fokotanin'Ambolobe anatin'ny commune Ambonivohitra Ambovombe Androy. Ny taona 2010 nahavoafidy ny Valesoa Kristianina ho se fokotany teto Ambolobe dia nivadika ho borao fokotany ny tokantranony. Nandritra izay 12 taona ny tantanana ny Ambolobe izay dia eto no ivitoerana fandraisana ireo olona amin'ireo raharaham-pokotany rehetra. Miavaka ity fokotany ity mihoatra amin'ireo fokotany 510 mandrafitra ny commune Ambovombe Androy. Izy irery ihany no fokotany entina vehivavy. Kandida roa no nifaninana teto Ambolobe, lehilahy ny iray, saingy tsy nisy fisalasalana ny safidy-mahoaka. Ty mombamomba izany hay areo satria andavanandro le fa mifanerasera avao de fa agnisa tena dia mbola tsy nisy fokotany zany raha de fa agnisa ty mandray anjara avao miresaka fokotany na dia mbola tsy ny filie areo. Te tafara atafara amin'ny 2009 mizay areo nafa niany fifidiana agny te hoe raha fa itoe Kristina avao koa ty toe fa mahavita ny zavatra rehetra mantika de aleo izy no fidintika ho se fokotany tika hinday antika. Efatra amby 70 taona Kristianina raha nandray voalohany ny toerana ho se fokotany. 19 taona tsy nisy krizy mpitantanana ny tarainan'ny mponina. Izany no antony nazahoan'ny fanohanana trany amin'ireo olobe sy fanavoza-pitokisana hatramin'izao. Na eo azy izany, mbola voazara mazava araka ny mahalahy sy ny mahavavy ny andraikitra. Misy manata hoe zakandrazagna ty amahay etoky. Zakandrazagna zay zao na ohatsy misy raha zakazakagna eo zany, ami igny eo zany tsy anoko. Fa na ho resaka raha-taratasy na ho raha igny avao de tena raha. Fa na ho manaka hoe hamonjy lahilahy maro be atao zakandrazagna zay zany de ity visiko zany ty mandeha na fa izay ty fandamina satria lehilahy ty visiko. Maro ny vehivavy no maniry hiditra amin'ny sehatry ny politika. Maniry andray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny faritra misy azy, saingy vitsy no tafavoaka. No safidiana manokana ny faritra Anosy sy Androy na natotosana ity horonan-tsary fanadihadina ity. Sakana maro mantsy no sedren'ireo ampela maniry anao politika amin'ireo faritra roa ireo. Voalohany lazaina matetika dia ny kolontsaina. Ny fomba Androy hatra izay dia ny vehivavy dia natao hikarakara tokantrano fotsiny et c'est tout. Ny vehivavy rehefa misy kabary atao eo an-tanàna, misy disadisa kabary atao tsy afaka participer ny vehivavy, miala ny vehivavy sy ny ankizy. Dia ny lehilahy rery ihany no miregle an'izay olana rehetra eo. Isan'ireo vehivavy voalohany voafidy ho solombavam-bahoaka tao Antsiombe Ramatoa Masy Golamali. Ahoana ny fahatsapahan'ny vehivavy an'io toerany ao anaty fiarahamonina io? Tsy tena kolotsaina le izy fa hoe resaka voiziny lehilahy no tsy fitiavana n'le vehivavy hoe ho ambony toerana no izy a. Sarotra ho an'ny vehivavy ny fidirana amin'ny tontolo politika. Ato amin'ny faritra Androy izao dia tsy misy olom-boafidy vehivavy na iray azy.
tsy manambola mizay ndraiky mba aidy hilatsaha fa lefa ianao lahy avao ty milatsaka fa satria ena manambola. Manam-pagiriana amin'ny fiazavaza tsy ho possible mihitsy. Anatin'ny fahantragna. Tsy misy vehivavy na iray aza voafidy tamin'ireo komuna 7 anatin'ny faritra Androy satria tsy nisy vehivavy nirotsaka ho kandida. Tsy tafaverina ho député intsony ihany koa Ramatoa Masikolamali, hany député vavy tokana tato amin'ny faritra Androy. Ary amin'ireo fokotany 7,5 ato amin'ny faritra dia ny 2 isanjato amin'ireo zany hoe fokotany 50 ihany no entina président vehivavy. Inona ny vokatra zany amin'ny fampandrosoana ny faritra Androy? Le tokarenany Antandroy zany ohatrany goragora satria lasa décision unilatérale ny ao anaty tokatrano. Décision lehilahy ihany na diso na marina iny dia tsy mipetraka le maha hoe mpanolotsaina manokana ny vadiny iny vehivavy dia misy fiantraikany zay fampandrosoana zay. Misy fiantraikany aty zay izy io agnisan'ny mampisy retard ny Androy ty zany zay. Mila fahaleovantena sy tanjakarabola ny vehivavy vao miditra manao politika, indrindra moa ka maniry ny solombavam-bahoaka. Tsy manana possibilité hilatsahana izy. Satria ny aty Androy tsy mitovy amin'ny Antananarivo. Zay milliardaire ihany député, tsisy député tsy manana milliard zany eto, tsy ilany eto raha zany. Satria na ny zanaka ao nateraka ao milatsaka eo, ka avy le olona anankiray magnome 5 millions d'ariary anao dia tsy fidinao, zanaka anao fidinao 5 millions d'ariary ny fidina aty zany. Tena sandaina lafo ny fandraisana andraikitry ny vehivavy amin'ny politika. Fa tsy nampihemotra Andramatoa, Andriamahasoa Rondro Malala nefa izany. Eo amin'ny 5 à 6 millions d'ariary eo. Satria raha manao tsodrano zay isaky fokotany 100 000 ariary ohatra betaligny, 200 000 ariary ohatra pasy, dia arakaraky ny fokotany zany dia mihena 100 000 ariary dia miaraka amin'ny boisson dia zay. Fa le tena dépense zany le sakafo misy varibony raiky, misy hena, igny zany le tena dépense hoe maramina. Tsy maintsy ilaina ve manao an'izay volisana tamin'ilay fomba gasy mihitsy zany hoe tsy maintsy manao mangataka tsodrano zany dia misy raha kelikely atolotrinao. Fiomanana mantona no natao Andramatoa Goulamali Masy na ahafahana nirotsaka ho candidat solombavam-bahoaka teto Tsiombe. Vola lany fotsiny zao vola ataoko hoe espèce ataoko any amin'ny 800 millions d'ariary, non 800 millions d'ariary, 800 millions de francs. Tsy mandany vola kokoa ve vehivavy marotsaka mandany kokoa. Ino mety antony zay? Ny antony zany satria ianao na le anao moa ty fandresendahatra anao amin'ny mahavehivavy anao dia na le fieritreretanao zany hoe lehilahy matanjaka kokoa ohatrany hoe manimba saina foana zany le izy dia tsy maintsy ianao zany hoe manao hoe fort kokoa anao ampiasainao daholo zany ny effortnao rehetra. Candidat tsy miankina ny faninana tamin'ny candidat mpanjakana teto amin'ny commune Ranopiso Ramatoa Rasoanome Florette. Samy miketrika izay loharanombolany avokoa aloha rehefa mirotsaka ho fidina na ben'ny tanàna io na député hoy ny tenany. Tsy dia misy olona nanampina ohatran'izay fa haraka le fitahian'Andriamanitra misy eo. Eto Madagasikara raha teo mbola tsy misy ny famatsim-bola natokany fanjakana ho an'ireo antoko politika. Avy aiza araka izany ny loharanombolan'ireo vehivavy candidat? Za moa zany ny asa fivelomako tsy afenina fa mampanofa trano eny Faradofay. Ya, dia teny ihany tao amin'ireo mpanofa trano ireo rehefa mandalo fotoatsatra zany hoe raha ohatra hoe tena misy tsy maintsy ilako vola dia mifampiresaka amin'ireny ny tranoko eny Fort Dauphin misy trano mitsaiko hoe 20. Zaho nanambady vazaha. Dia dikany manambady vazaha zay toko angamba misy devise avao zay. Ya. Zay voalohany indrindra dia zahay koa moa zany manana trano, manana orinasa dia fidiram-bola koa aby zany zay. Rehefa ianao manana projet hilatsaka dia tsy maintsy ianao deja mamory vola iny mandavataona, mametraka caisse zany ianao mipetraka hoe ty tsikitiana mihitsy ty fa hiatrehana fifidianana
no sady ny fikambanana ao anatin'ny AMM koa manao latsakemboka arivo na 2 arivo isam-bolana de reny zany no atambatambatra de reny no afahana miatrika an'le fifidianana zany. Milaza ho miady rery ihany koa na ireo kandida izay natolotry ny antoko politika aza mandritra ny fifidianana. Ho an'ny ben'ny tanàna ny commune Ampasinampony izao dia intelo izy no nirotsaka tamin'ny anarany antoko. Tsy miankina no nahalany ity ben'ny tanàna ity voalohany ny taona 7 Ny taona 2015 ny tenany dia narotsaky ny antoko HVM. Ny antoko TGV Irmar no nanolotra azy kosa nandritra ireo fifidianana tamin'ny taona 2014 sy 2020 farany teo. Salamina sous forme avao izy io. Fa voalohany indrindra zahay tsy omeny zareo na ariary amin'ny campagne électorale zany. Affichage fotsiny no omeny zareo anay. Na affichage aza tsy ampy dia mbola manota zahay. Maro ireo fantikandalana hitaraina ny kandida rehefa vanim-potoana ny fifidianana, toa ny herisetra ara-batana, ny herisetra ara-tsaina, indrindra ny herisetra ara-pitsarana. Sakana lehibe ireo indrindra ho an'ny vehivavy. Ny fokotany tereny député tsy maintsy ny kandida Irmar no akarina ho fidina ho lanina. Raha tsy zany tsika dia tsy hahazo fanampiny, tsy mahazo vary. Tamin'ny députation natao le fifidianana. Raha fa natao le fifidianana, tsy fifidianana normaly, tsy fifidianana atsitrapo fa resaky fifidianana angloetra zany. Hoe bureau de vote ato. Ny bureau de vote ato zany fa misy vata io, fa misy vata spécial eo. De zarana hoe misy ndaty 10 ny mpandatsabata. Fa feno le keseky. Raha manaramaso mizay zany le délégué sy ny karaza ny sasany kandida sasa ireo. De hoe resaky menasy. Basy no teto tamin'ny fotoana zay. Mihalina hanaovana ny fifidianana iny ambaloko anareo fa misy vato feno agnatin'ny hirina io. Raha vao tonga amizay zany ny autre candidat hanohitra anio basy no miandry anao. Lehilahy ve zay ny mahazo anazy, surtout ve ny vehivavy. Naoraka tamin'ny fampahalalam-baovao sy tamin'ny tambazotra ny fanenjehana sy ny fampiakarana fitsarana ny kandida ho député Masiko Lamalita ao Atsimonbe. Izy dia nifaninana tamin'ny kandida nisalotra ny lokony IRD. Ambany andromason'ny fitsarana nandritra ny iray volana no didiny mivoaka ho azy tamin'izany. De iza no vehivavy hasaha ty androy. Tsy androy ireny fa nay Madagasikara manontolo arane zao aorinan reny zavatra nahazo ana reny. Raha tsy misy parti politique miprotéger zany ianao, zay no hevitry ny vehivavy hoe raha tsy miditra anatina parti politique matanjaka zany ianao tsy voaro. Ny antony député voafita ao Atsiombe izahay angatahana fanazavana momba ireo tranga miseho ao amin'ny distriktin'ny Atsiombe ity. Nilaza ny amerina iantsonay ny tena ny saingy tsy nanisy toyany izany. Ny fenitra iraisam-pirenena ISO 53800 mikasika ny fitoviany zoy ao amin'ny vavy sy ny lahy dia mamaritra fa tokony hahafeno 300 isanjato ireo vehivavy voafidy sy voatendry anana andraikitra ambony vao mipetraka ny antsoina hoe représentativité. Ho antsika eto Madagasikara nefa raha nitatitry ny vondrona Europeanina tamin'ny 2022 dia miamiena hatrany ny isan'ireo olom-boafidy vehivavy. Eny amin'ny antenimera-pirenena ohatra dia 1/30 amin'ireo 1/50 no vehivavy tamin'ny taona 2013. Ny hena ho 7/20 amin'ireo 1/50 izany ny taona 2013. Ny taona 4/20 dia lasa 4/20 amin'ireo 3/50 ireo ny vehivavy voafidy. Eny amin'ny lampananosy kely indray dia 3/20 amin'ireo olona 3/50 no vehivavy tamin'ny taona 5/20. 2/20 izy ireo ny taona 1/20 ho iatrany ny tatitra ny vondrona Europeanina. Ary amin'ireo 7/20 mpikambana ao amin'ny gouvernementany fanavozana amin'izao fotoana dia 10 ireo vehivavy no tendrena andrafitra izany. Misy projet maromaro miarama sanay eto amin'ny faritra
amin'izay inclusion-na vehivavy zay zany amin'ny fampandrosoana no koa tsy indrindraindrindra zany le fanaovana le changement de comportement zany efa mahita résultat tsika fa mbola kely le pourcentage araka nambarako teo fa promettant le izy. Fifandresen-dahatra sy fanentanana fa mahavita azy ny vehivavy no heveriny ireo vehivavy mpisehatra amin'ny politika fa tokony misoa. Tokony alevina manomboka izao ilay kolontsaina no volena hoe ny akovavy tsy maneno an-tanàna. Za zany te haneho foana hoe tsika vehivavy raha mijoro dia mahavita. Mila fotsiny ianao hoe resy lahatra, mila mahasahy ianao a, na inona zavatra obstacle mety ho tandrify anao eo a, mila mitsangana ianao. Ireo vehivavy nandray anjara tamin'ity fanadihadiana ity dia naneho ny fahavononany iroso amin'ny dingana ambonimbony kokoa. Ny Sefokotany miomana ho ben'ny tanàna, ny ben'ny tanàna mikendro député ary ny député kosa dia miketriketrika fatratra ho kandida ho filoham-pirenena. Ny any Tsiombe dia efa miorina ny fikambanana Ndaodika amola volana tanora vavy sy lahy handray fahefana. Ireo ben'ny tanàna vehivavy voafidy ao amin'ny faritra Anosy kosa dia efa mivondrona. Ny tanjona dia ny azona vehivavy voafidy maro amin'ny fifidianana manaraka. Fa izany tetikasa rehetra zany anefa dia tsy ho totosa raha tsy misy ny fanovana lalàna amporisihana bebe kokoa ny fidirana an-tsehatra ny vehivavy. Eo ihany koa ny fanovana ny toe-tsaina satria dia ny vehivavy sasany ihany no manakana ireo vehivavy hafa tsy handray anjara amin'ny sehatra politika. Fa ny caution mihitsy ny tsy tokony atao ambony satria raha tadiditsika tsara ny latsaka tamin'ny voalohany a 1 million d'ariary ny caution. 1 million d'ariary ny caution. Dia ny latsaka fanindroany a efa 5 millions d'ariary ny caution. Ny latsaka fanitelony teo tsy haiko 20 millions d'ariary. 20 millions d'ariary ianao ihany no mitarika ny olona hanao kolikoly. Fa raha ny Tsiombe no resahantsika hahita vola 20 millions d'ariary aiza zay teny toerana tenentsika hoe kere. Madagasikara farany mahantra nefa farany be caution indrindra maneran-tany. Ohatran'izay koa resaka fandaniam-bola. Limitena ny fandaniam-bola rehefa hanao élection. Tokony tsy hisy vola mihitsy zany ankoatran'le déplacement'le olona sy ny hoe manina moa ty hoe ohatra hoe manofa trano grande salle ary tokony atao anatina salle fa tsy atao hoe ny ankalamanjana. Ny raisan'ny rehetra ihany koa moa no tokony anafoanana ny candidat-mpanjakana fa indrindra ny fampifandanjana ny lahy sy ny vavy amin'ny sehatra politika. Takiny solombavam-bahoaka teo aloha Masogola Malimo ny andinihana indray ilay lalàna Christine Razanamahasoa 2024 tsipika aotraotra 3 tamin'ny 9 Jona 2024. Tao anatin'ny io lalàna io dia nilaza fa raha ohatra ka tafitra ao anatina parti politika ny vehivavy dia ny parti politika izay tsy mandatsaka anarana vehivavy dia tsy raisina ny dosierny. Dia faharoa manaraka an'izay rehefa hoe hanolotra anarana koa ireo parti politika reo dia atao raha lehilahy ny voalohany dia vehivavy, lehilahy voalohany dia vehivavy. Fa tsy hoe lehilahy daholo ny aty jusqu'à 5 liste dia izay vao misy vehivavy, atao karazana formalité fotsiny zany le vehivavy. Ary lany teo anivon'ny Assemblée nationale, lany teo anivon'ny Sénat. Fa rehefa tonga ao amin'ny ACC indray izy dia hoe tsy compatible amin'ny lalam-panorenantsika le izy. Tokony hovaina ihany koa ny fizotran'ny fifidianana raha nisosokevitra. Ny tanjony dia ny ampitsaharana ny teritery sy ny fanapara-pahefana amin'ireo candidat eny fotony. Misy tamaly eo zao nijery le fivorian'ny député dia nisy député anankiray miteny hoe aleo atao avy fotony le fifidianana. Hoe fifidianan'ny président Fokotany dia avy eo amin'izay fifidianan'ny maire dia fifidianan'ny député. Gn'antony zany mahatsara an'igny fa managny maizy anazy zany zay amin'izay dia tokony reo amin'izay koa manampitamby anay koa zany hanoanany zareo zany. Tena mety aminazy zany igny hoe aleo fifidiana ben'ny tanàna aloha alohan'ny président mba amin'izay zany rehefa avy amin'izay tsy voatery amin'izay zany anaraka izay lokony eo zany zahay amin'izay fa manana safidy malalaky. Hatramin'izao aloha dia azo lazaina lavitra ny resaka na dia efa misy ihany aza ireo dingana efa vita raha ny fandraisan'ny vehivavy anjara amin'ny politika no resahana. Araka ny tatitra navoaka ny tranokalan'ny Union interparlementaire momba ny Afrika Australia izao dia firenena 10 amin'ny 13 no tsy manana ny politika ny fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy. Isan'ireo firenena 10 ireo i Madagasikara.
raha ny fantatra dia tafiditra anatin'ny tetikasa ministera mpanjakana misahana fanavaozana ny famolavolana lalàna ho fanomezan-danja sy ho fampitomboana anisan'ny vehivavy omena andraikitra ambony. Tsy aivona fa tanjona napetraky ny SADC ny fahatrarana 10% ny vehivavy manana fahefana hatramin'ny taona 2012. 10 taona teoriana iaraha mahita ny zava-misy. Mbola misy ny herisetra vokatry ny kolontsaina. Voafetra ihany koa ny toerana andraisan'ny vehivavy anjara. Sakana lehibe ny fametrahana caution ambony izay manilika avetrany ireo kandida vonona saingy tsy manana ny hoenti-manana. Madagasikara no isan'ny manana caution ambony indrindra raha oharina amin'ireo firenena afrikanina hafa. Raha ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka ohatra dia 4100 € ny caution isaky ny kandida ho antsika eto Madagasikara ny taona 2024. 533 € ny caution ho an'ny Gabon, 520 € ho an'ny RD Congo ary 152 € ho an'ny kandida tany Côte d'Ivoire. Tsapa ihany koa ny mbola tsy fisiany fisaram-pahefana satria dia voabaiko ny ireo fahefana mpanatanteraka sy fahefana mpanao lalàna ny fahefana mpitsara. Safidy politika ve izany sa tsy fahampiana finiavana? Fahefana lahy tokoa ve no mbola mamaritra ny demokrasia eto Madagasikara?